Ya, dia falimeraba tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray mitendro an'ity. Ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy. Androany iresaka manokana ny antsoina hoe olombaovao ao Kristy. Izay anisan'ny sujet anankiray tena important ity sujet ity. Ary tena fototra zany tokony ho azontsika kristianina. Nanoratra ihany fa hitako hoe tsy azony betsaka le izy de ataoko vidéo le izy mba azava kokoa zany. Ataoko vidéo le izy mba azava kokoa iresahana momba an'ity resaka olombaovao am Kristy ity. Ny zavatra mila azontsika ity zavatra ity ny tena resahan'ny Paoly be dia be indrindra ny anatin'ny epistily ny apôstôly Paoly, Jauna miresaka n'ity zavatra ity. De ny dikan'izany tena mila azo ity sujet anankiray ity. Voalohany indrindra aloha de efa niresaka foantsika ny antsoina hoe dépravation de l'homme, ny faharatsian'ny olombelona zany. Fa ity sujet ity zany irasantsika hoe inona indray le olombaovao ao am Kristy. De ny zavatra voalohany tena mila azontsika ao anatin'le izy dia identité anankiroa ihany ny olombelona rehetra. Identité anankiroa ihany ny olombelona rehetra. Araka ny tenin'ny Jauna, apôstôly Jauna zany any amin'ny filazantsara, any amin'ny évangile nosoratana, évangile de Jean, zao ny zavatra ny tenenin'ny Jauna any hoe fa zay nateraky ny nofo de nofo izy ary zay nateraky ny fanahy de fanahy. Zay zany ny zavatra ingatsika zay, zay nateraky ny nofo de nofo, zay nateraky ny fanahy de fanahy. Reo ny identité anankiroa an'ny olombelona rehetra. Ao amin'ny epistiliny Korinto nosoratany Paoly de zao ny zavatra soratany Paoly ao zao ny zavatra soratany Paoly ao Korintiana 1 Korintiana 15:21. Zao ny teneniny ao hoe ary satria ny olona ray ozy izy nisehon'ny fahafatesana, de ny olona ray kosa nisehon'ny fitsanganana amin'ny maty. Fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no haveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Reo zany ny zavatra ingatsika reo. De araka ny teneniko teo de anankiroa ihany no identité misy atsika, na ny identité atsika ao amin'ilay nateraky ny nofo ao amin'ny Adama zany, na ny identité atsika ao am Jesosy Kristy lay nateraky ny fanahy. Reo ihany ny olombelona rehetra, tsy ndriko tsara, ireo ihany no karazan'ny olombelona eto tany. Tsy misy akoatran'izay. Na tsika nateraky ny nofo ao amin'ny Adama, na tsika nateraky ny fanahy ao am Kristy. Zay nateraky ny nofo de nofo, zay nateraky ny fanahy de fanahy. Ho resahako kely vetivety aloha momba n'ilay nateraky ny nofo. Iny efa niresahana, efa taonany maro no niresahana an'izany hoe ohatrany ao zany natura atsika adamika zany. Efa niresahantsika zany hoe dépravation totale, itsika zay efa mpanaraka ny zavatra zaraina eto isan'andro de efa mahafantatra tsara ny dikan'izany hoe inona ny antsoina hoe dépravation totale. Efa fantatritsika zany. Fa ho averiko kely fotsiny le izy mba azotsika anazy. Ny dépravation totale de voalaza ny Paoly ao amin'ny Romanina toko 7. Romanina toko 7 ny tantarany Paoly anazy. Rehefa nanota i Adama sy Eva dia lasa mpanota avokoa ny descendance, ny taranaka Adama sy Eva zany. Tsy nisy nininona, tsy nanao nininona ianao mahampanota anao fa voateraky ianao de mpanota. Zay ny identité anao, nateraky ny nofo, mpanota satria taranaka Adama. Ary satria ianao mpanota de lasa mipratike ota fahotana ianao, lasa manota ianao satria mpanota, mba iconfirmena n'ilay état mampanota anao fotsiny. Zay zany mila azo zay zavatra zay. État d'être le mahampanota. Zany hoe amampanota anao zany satria taranaky Adama ianao mpanota, de rehefa mpanota ianao de mazava ho azy fa
lasa manota anao zany ny fomba fisainanao rehetra, ny fomba ny intelligence anao rehetra, ny fomba fisainanao de fisainana mpanota, ary mitarika action ana fahotana de lasa manota, satria miconfirme an'le identité mahampanota anazy ilay olona adamika, itsika ao amin'ny adama zany, itsika le resaka eo itsika ao amin'ny adama. Ahoana ny anazavan'ny Paoly an'io? Ny anazavan'ny Paoly an'io identité mahampanota atsika io sy ny naturan'ilay mpanota de soratany eo amin'ny Romanina 7:7 zao soratanao hoe ahoana rozy izy manakavaly va isika, tsitsy akory fa efa voalazantsika raha ho teo mpanota avokoa na ny jiosy na ny gentilesy, araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na ray akory ary tsy misy zay mahafantatra, tsy misy zay mitady an'Andriamanitra. Zany hoe tsy manana kapasité hitady an'Andriamanitra izany, tsy manana kapasité hitady an'Andriamanitra zany ilay olona mpanota. Zay zany mila azo tsara, tsy misy zay mitady an'Andriamanitra. Samy nani avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy manao ny tsara na de ray akory azy. Mazava be zany teny zany, tsy misy manao ny tsara na de ray akory aza zany, tsisy manana kapasité hanao ny tsara, incapable de faire le bien zany lay olona mpanota, incapable de faire le bien, tsy mahay manao ny tsara. Mila mazava tsara zay incapable de faire le bien et incapable de ne pas pécher, zay le olona mpanota zay itsika ao amin'ny adama. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany ny anaovany fitaka, ny poiziny menarana no ambanin'ny molony, fenozina sy fangidina ny vavany, ny tongo monandatsa dra, tsy mahay efa tsy mamono olona amin'ny teny, amin'ny zavatra rehetra atao tsy mahay efa tsy mamono olona, fandravana sy fandriganana no eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fedanana de tsy fantany. Resaka fotsiny zatsika rehefa miresaka hoe fedanana rehefa ao am'le être adamika tsika de tsy possible fa tsy mahay ny lalan'ny fedanana zany tsika. Tsy misy fatahorana an'Andriamanitra eo anatrihan'ny masony eo anoloan'ny masony, tsy misy an'izany fatahorana an'Andriamanitra zany lay olona adamika. Ary fantatsika fa tsy izay zavatra lazainy lalaina zay lazainy lalàna de lazainy am'izay manana ny lalàna mba ho voatampina avokoa ny vava rehetra ka hiara ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo zao, satria tsy misy nofo amarinina amin'ny lalàna eo anatrehany fa ny lalàna no azona ny fahalalana marina ny ota. Zay le olona ao amin'ny adama, zay le olona nateraky ny nofo, zay le olona identité mpanota. Zay zany mila azo aloha zay identité mpanota, tsy mahay afa-tsy manota, ary ny lalàna nomen'Andriamanitra dia mba mazava be io teny io, ary fantatsika fa zay zavatra lazainy lalàna de lazainy am'izay manana ny lalàna mba ho voatampina avokoa ny vava rehetra ka hiara ny fitsaran'Andriamanitra zao tontolo zao. Zany hoe ny lalàna nomen'Andriamanitra zany de mba anampina ny vavantsika, ilay mpanota atampina ny vavan'ilay identité mpanota, iaikeny fa voatsara izy ary voaelika izy. Raha zay zany inotsika de hoe tsisy nininona azo antenaina ao am'ilay olona mpanota, itsika lay mpanota, tsy misy na inona azo antenaina ao am'ilay itsika mpanota, tsy misy. Fasana misokatra ny tendany, zay zavatra voatanisa rehetrarehetra teo, maizina be raha zany nijerena hoe de ahoana ary. De izay ny problème ny fampianarana hoe miezakitsika anao an'izao, miezakitsika anao an'izao, miezakitsika anao an'izao. Zay ny nataony Adama sy Eva tao hiteny, niezaka izy miboridana izy teo anatrehan'Andriamanitra, de niezaka izy nanao akanjo ravina viavy, de tsy vahaolana nefa zay, satria tsisy vahaolana ao amintsika. Raha mandinika ny tenantsika zany, mijery ny tenantsika de tsisy zavatra tsara ao anatsika, tsisy tsara mitoetra atao anatiko. Hozy izy Paoly, ny dikan'izay zany de zao, tsy ao anatitsika ny vahaolana, tsy manana vahaolana tsika ao anatitsika, fa tsy maintsy ivelatsika ny vahaolana zany, tsy maintsy ivelatsika ny vahaolana. Ary zay ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy zay, zay ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy zay namela ny elikotsika any amin'ny Korintiana voalohany 5:10 de zay le teny vakitsika teo hoe avy amin'ny alalan'ny olona anankiray ozy izy azo le vetivety safady vakitsika le Korintiana voalohany 5:10 teo
fa tamin'ny alalan'ny andiny faraky amby roapolo ary satria ny olona anankiray ozy izy nisehon'ny fahafatesana de ny olona anankiray kosa no nisehony ny fitsangana amin'ny maty fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama ny haveloman'ny olona rehetra kosa ao am' Kristy tsy nanao ninninny tsika mba hampanotatsika araky ny tenegniko teo fa satria nandova ota tao amin'ny Adama tsika de lasa mpanota avao tsara ny hoe mpanota sy ny hoe mpanota identité manota nature zavatra samihafa mantsy reo mila azotsika le fahasamihafan'le izy mpanota tsika satria nandova ota tao amin'ny Adama de lasa manota tsika satria mpanota fa tsy hoe manota tsika de lasa mpanota mila mazava tsara zay mpanota tsika de lasa manota tsika miconfirme amin'ny mahampanota atsika zay zany le izy de nidikan'izay zany de zao satria ny olona anankiray nisehon'ny fahafatesana ozy izy de ny olona anankiray kosa nisehony fitsanganana tamin'ny maty fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra amin'ny Adama ny aveloman'ny olona rehetra kosa am' Kristy zany hoe le olona mpanota zany tsy maintsy maty aloha tsy maintsy le identité mpanota tsy maintsy maty zay vao afaka mitsangana ao am' Kristy la identité vaovao zay ny anisan'ny zava-dehibe tao amin'ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy maty la identité mpanota mitsangana ao am' Kristy la identité nateraky ny fanahy zay zany mila azo zay ary zay ny anisan'ny asa mpamonjeny Jesosy ny zavatra nataon'i Jesosy de zao la Adama farany satria izy no Adama farany misy antony anankiroa maha Adama farany an' Jesosy Kristy azavaitsika aloha misy ny Adama farany taorinan'ny chute après la chute ary ny Adama farany avant la chute avant et après la chute zany ho resahantsika Adama farany après la chute izy satria nahoana Adama farany après la chute izy satria ny Adama sy ny descendance ny Adama rehetra de mpanota avokoa ary Jesosy Kristy lay Adama farany nitondra sy ny vesatra ny eloka sy ny fahotany Adama sy ny descendance ny rehetrarehetra teo amin'ny Jesosy Kristy zany no farany ny fahotany izy lay zanak'Andriamanitra nanaisitra ny fahotany zao tontolo zao izy nitondra ny vesatra ny fahotany i Adama sy ny descendance ny ray manontolo zay ma Adama farany azy après la chute fa Adama farany koa izy avant la chute satria lay Adama voalohany dia créature olona ny foronon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tany ary parfait fa saingy mbola tao aminy ny safidy alala ny tsara sy ny ratsy fa lay Adama farany kosa de tsy créature fa fils de Dieu engendré nateraka parfait ary tsy mahay manota zay ny maha Adama farany anazy tsy mahay manota Jesosy Kristy zay zany mila azo zay zavatra zay aloha ny farana teo am' Jesosy izay zavatra zay ary nanomboka teo am' Jesosy koa lay Adama farany ny farana teo am' Jesosy Adama voaloha nanomboka teo am' Jesosy Kristy lay Adama farany mila mazava zany zay nataon'i Jesosy Kristy ny asa-pamonjeny efa fantatritsika zay manaraka ny isan'andro eto fa averiko kely fotsiny navelan'i Jesosy ny elokitsika taloha ankehitriny aroavy zay ny filazantsara ao amin'ny 1 nomboany miaraka taminy teo amin'ny azo fijaliana lay nature lay identité sy nature atsika ao amin'ny Adama lay nateraky ny nofo araky ny teny any amin'ny Romanina toko fahavalo hoe fa zay tsy hainy lalàna satria ny nofo ny nalemy azy de vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka endriky ny nofota nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba handraisantsika ny fahamarinana ao amin'Andriamanitra zay ny zavatra nataony ary araky ny teny any amin'ny Hebreo hoe tena ozy izy ny namboarina ho satria tao amin'ny nofo ny isan'ny fahotana de tonga olombelon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy hitondra ny otatsika tao amin'ny nofony voavelany elokontsika taloha ankehitriny aroavo nomboany niaraka tamin'ilay Adama ela na lay olona taloha Adama ela tao anatitsika
nalevina izy, niarana levina tamin'ilay identité tao amin'ny adama ela, ary niarana tsangana tamin'ilay identité vaovao niarana-tsangana. Zay le teneniny hoe raha ohatra ka tsy natsangany Kristy de foana ny finoanareo, raha tsy natsangany Kristy de mbola ao anatiny fahotanareo ihany ianareo, hozy izy Paoly. Ny dikan'izay zany de izao, rehefa natsangana Kristy, ary zay koa azavain'ny Paoly eo amin'ny Romanina toko fahenina, tsy ho voatanisako le izy a, mangataka mba ho vakina rehefa avy eo zany le izy ao amin'ny Romanina toko fahenina hoe ary niarana tsangana, ary niarana nalevintsika izy de niarana tsangana tamin'ny taon'i Kristy Jesosy, lay olona taloha zany niarana levy, niarana tsangana le identité, de nitsangana olom-baovao, de tahaka nitsangana Kristy tamin'ny maty izy ny andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Zay ny zavatra tenenin'ny Paoly. De rehefa vita zay asa-pamonjeny zay, de nitsangana Kristy ary naniraka amin'ny fanahiny ao anatsika ary nanome atsika n'ilay olom-baovao, ary io no resantsika be am'izay zao. Ozy izy Paoly hoe, ary Paoly ny tena révélé an'io zavatra io, io daholo ny anisan'ny azavain'ny Paoly any amin'ny epitrany. Raha misy olona ao amin'ny Kristy ozy izy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa vaovao reo. Tsy za tsony velona fa Kristy nyvelona ao anatiko, ary izay velomako amin'ny nofakehitriny de velomako am'zany ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiaka nanolotra ny ainy amonjy ahy. Inona daholo ny dikan'izany zavatra tenenin'ny Paoly rehetrarehetra zany. Ny zavatra mila azontsika am'izay zany eo am'le fitsanganan'le olom-baovao na fitsanganan'ny Kristy ka nanomezany atsika n'le olom-baovao. Ohatran'iza moa olom-baovao io? Olona vaovao, alao azava tsara, olona vaovao, tsy hoe le olona talonina mboamboarina. Ary zay ny mahadiso ny développement personnel, zay ny mahadiso ny fampianarana hetra momba ny perfectionnement de soi, zay ny mahadiso ny resaka momba ny moralisme, ny etika, ny principe, tout zay tenenitsika rehetrarehetra. Satria ilay olona le noforon'ny Kristy, noforon'Andriamanitra taon'i Kristy dia olona vaovao. Io ny mot-clé, olona vaovao, olona karazany hafa mihitsy. Ary le karazany hafa mihitsy, tahaka an'le hoe le olona taloha de olona depravé tanteraka, tsisy ninina azo jerena ao aminy, tsisy raisiny, ny mendrika azy de tsy misy afa-tsy ny omboany eo amin'ny azo fijaliana. Fa le olom-baovao kosa, ohatran'izy. De ny zavatra mila azontsika de zao, Jesosy Kristy tompoko, de sady olona 100 isan-jato no Andriamanitra 100 isan-jato. Mila azontsika tsara zay, satria ao ny secret an'le izy. Jesosy Kristy de olombelona 100 isan-jato ary Andriamanitra 100 isan-jato. Midika inona zany? Jesosy Kristy lay adama farany rehefa tonga teto ambonin'ny tany de olona parfait, sady tsy nanota, no tsy mpanota, no tsy voakasikota. Lay Jesosy Kristy, lay nateraky ny fanahy, lay teny tonga nofo, parfait, tsy misy napitika io tara tao anatiny. Olombelona, lay olombelona voalohany, le premier homme parfait, zay Jesosy Kristy zay. Ary ny premier homme parfait iny no tsy maintsy tonga teto am'izao tontolo zao, satria iny lay antsoina hoe primitive, lamatoa maty ozy izy Paoly. Zay ny teneny amin'ny Hebreo hoe nitondra raha maro aho ozy izy ny lohany am'ilay rasina homme parfait atoriny, izy ny lohany. Tahaka ny hoe Adama ny lohany mpanota, de Jesosy Kristy ny lohany homme parfait. Zay nalefan'Andriamanitra. Izy, Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra, tsy ny foronina izy. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty am'izay Jesosy, de le olom-baovao am'izay no foronon'Andriamanitra ao amitsika, lay olom-baovao zay nandray ny humanité an' Jesosy Kristy. Averiko, nandray ny humanité an' Jesosy.
fa tsy hoe nandray ny divinité an Jesosy, nandray ny humanité, zany hoe iny humanité an Jesosy iny, olona tahaka an'iny zany no foronon'Andriamanitra ho lasa ilay olombaovao, olona parfait, olona saint, olona juste, tsisy ninina amélioraina ntsony ao aminy, parfait tanteraka tahaka an Jesosy iny. Zao ny teny amin'ny Korintiana voalohany, toko 15 any, manomboka eo amin'ny andininy 47. Ny olona voalohany avy amin'ny tany de tany, i Adama zany le resaka eto, i Adama voalohany. Ny olona voalohany avy amin'ny tany de tany. Ny olona faharoa de avy any an-danitra, Jesosy io resaka io. Izay amin'ny tany de tahaka lay amin'ny tany, zay descendansan'le amin'ny tany zany de tahaka n'lay amin'ny tany, zay nateraky ny nofo de nofo. Ary izay any an-danitra de tahaka lay any an-danitra, zay descendansan'lay céleste, ce sont des célestes. Ary toy nitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany, tahaka nitondrantsika ny endriky Adama zany, no hitondrantsika ny endrik'ilay any an-danitra. Wow! Olombaovao ao Kristy, mitondra ny endriky Jesosy, tsy hoe Jesosy fa mitondra ny endriky Jesosy, zany hoe être parfait ohatra n'iny Jesosy teto ambonin'ny tany iny, itsika ilay olombaovao am Kristy, ary ny endriny dia teny sy fanahy, parole, esprit. Zay le olombaovao am Kristy. I raha ao am Kristy, nomeny Kristy ny fony, fo vaovao, nomeny ametrahany Kristy ny fanahiny, fanahy vaovao, fanahy vaovao, endriky Andriamanitra, endriky Jesosy. Ny erreuran'ny fampianarana be de be, erreuran'ny religion, erreuran'ny fampianarana be de be de hoe modèle mila arahany Jesosy Kristy, c'est faux, faux. Tsy modèle arahany Jesosy, fa ile olombaovao mihitsy ny efa tahaka an Jesosy. Tsy misy ninina natao, efa tahaka an Jesosy, tout a été accompli. Ary i raha ao am Jesosy, lay olombaovao am Kristy de olombelona parfait, noforoniny n'Andriamanitra, noforoniny satria Jesosy tsy noforoniny, fa Jesosy engendré, nateraka, samihafa le izy. Itsika nateraka tao am Jesosy, fa Jesosy tena Andriamanitra tonga nofo, nateraka, itsika noforonina tao am Jesosy, safady, noforonina tao am Jesosy, nateraka tamin'ny alalan'ny teny sy ny fanatsika, zay nateraky ny nofo de nofo, zay nateraky ny fanahy de fanahy. Mazava be zany. Dikan'izay de izao, lay olombaovao, zay ny foronon'Andriamanitra, dia olombaovao parfait. Ary zao ny tena gravy, zao ny tena mahavarina am'le izy. Parfait le izy, ary noho ny avy eo ndray, nofonosin'Andriamanitra no seleny tamin'ny fanahiny. Amin'ny teny français, olazaiko amin'ny teny français izy, le nouvel homme en Christ est un homme parfait, exactement comme Jésus, à l'image de Jésus, à la ressemblance de Jésus. Et après Jésus, Dieu a enveloppé, scellé le nouvel homme en Christ par son esprit. Ny seleny tamin'ny fanahiny, il l'a scellé avec sa divinité. Ny antony tsotra, mba tsy ho voakasikota intsony ilay olombaovao am Kristy, mba tsy ho voakasikota intsony, satria efa parfait, efa saint, efa juste, tout a été accompli, vita. Manana émotion, sentiment ve i olombaovao am Kristy io? Eny tompoko, ny fanontaniana apetrako aminareo de tsotra. Manana émotion ve Jesosy tamin'izy teto tany? Manana izy sa tsy manana? Mazava ho azy fa nanana izy. Nalahelo Jesosy Kristy, mais sans péché. Tezitra Jesosy Kristy, mais sans péché. Nitomany Jesosy Kristy, mais sans péché. Tsy ohatratsika zay ahetsika ny sentiment sy ny émotion. Ny sentiment sy ny émotion atsika de miankina amin'ny tontolo hita maso.
fa ny sentiment sy ny émotion n'ilay olom-baovao am Kristy de miankina am vérité, miankina am fahamarinana, fa tsy miankina am tontolo hita maso. Samy hafa be, tsy misy ifandraisany. Samy manana émotion, samy misy émotion ihany, fa ny anankiray émotion ahetsiky ny tontolo hita maso, fa ny anankiray émotion ateraky ny vérité, ateraky ny fahamarinana. Zavatra roa samy hafa. Io olom-baovao am Kristy io de iray am Kristy, manana ny fon'ny Kristy, manana ny fanahy an Kristy, ary miafina ao am Kristy. Izay ny tenenin'ny Paoly any amin'ny Efesiana toko faharoa andininy fahaenina manao hoe fa niarana tsangantsika de niarana petrany ao an-danitra ao am Kristy Jesosy. Le olom-baovao io resahany io. Ny atsangany de niarana petrany ao an-danitra ao am Kristy Jesosy, na feniny ao aminy. Ny fiainanareo ozy izy miara-miafina am Kristy, na feniny tsy hita. Ary zay no mahatonga am-polo miteny resaka fanantenana, Sir John miresaka an'izany am fanantenana. Zao ny zavatra teneny John, maty telefoniko ty. Zao ny zavatra teneny John any am John, epistiliny John toko voalohany, epistiliny John voalohany toko fahatelo. Zao ny zavatra teneny John. Ry malala ozy izy ankehitriny aza de zanak'Andriamanitra tsika, nefa ozy izy mbola tsy naseho zay ho toetsika ratro zay. Fantatsika fa raha iseho izy de manino nony de ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy de zay tena endriny tokoa, ho tahaka azy isika. Zany hoe mbola miafina zany io, fa saingy zao efa eo io, ary amin'ny alalan'io olom-baovao io no hiasany Kristy, ary ampisehoany Kristy ny vokatry ny fanahy rehetra. Io olom-baovao io manana ny sainy Kristy, io olom-baovao io manana ny pensée du Christ, manana ny intelligence du Christ, manana ny discernement du Christ, manana ny zavatra rehetra ao am Kristy. Tout de l'homme nouveau que nous sommes devenus en Christ, ao amin'io daholo ny attribut nature ny Kristy rehetrarehetra. Mais il n'est pas Christ, il est un homme parfait. Mbola tsy ndreko tsara zay. Ary afeniny Kristy ao aminy, lalina be le izy. Ary raha azotsika zany de tonga de wow, ietsekilany lay vieil homme, le Adama ela, depravé tanteraka, tsisy nenenina azo antenaina ao aminy. Ny azo atao amin'iny de tsisy afa-tsy ny crucifien Jesosy, point barre, zay irery. Ary etsekilany le homme parfait miafina ao am Kristy, manana ny fahafenony ny fanahy, manana ny fahafenony Kristy rehetrarehetra, feno. Ny problème atsika zany de tsy problème anao andao hiady amin'ny fahotanana, andao any tsotra tadio tsara. Ny maizina, ny atao hoe maizina de absence na fahazavana. On ne se bat pas avec les ténèbres, on apporte la lumière et les ténèbres disparaissent. Le froid, c'est l'absence de la chaleur. On ne combat pas le froid, on apporte la chaleur. Et quand la chaleur est là, le froid disparaît. C'est aussi simple que ça. Rehefa mipetraka eo am'le position le nouvel homme en Christ tsika, de crucifié mandeha my processus ny asa mpamonjena vitan Jesosy, dia crucifié lay vieil homme, de mivoaka ny vokatry ny fanahy rehetra. Tsy question de faire, tsisy atao, fa question d'être. Iza ao am Kristy, iza lay vaovao ao am Kristy. Ary rehefa tsy fantatritsika zay de hiezaka tsika mba ho anahaka an Jesosy, ary nefitsika efa nomeny ny endrika tahaka azy, diso lalana, diso combat. Ny tena olana anankiray tena goavana koa de izao, ile vieil homme, dia ny problème le vieil homme de izao, tsy mety crucifiena izy, tsy mety crucifiena le vieil homme, fa fetsy izy de imiter le nouvel homme. Zany hoe makatahaka an'le nouvel homme izy. Tsy mety crucifiena izy de makatahaka an'le nouvel homme izy, de lasa izy mampiasa loi, principe, éthique, loi morale, éthique, principe, mba hitovy am'le vieil homme, mba hitovy am'le nouvel homme azafady.
de fahotana ihany zany eo anatrehan'andriamanitra ary zay ny bazy ny fototry ny fampianarana rehetra ezoterika fampianarana rehetra développement personnel le vieil homme no miezaka makatahaka an'le nouvel homme zay ny olana ary be de be ao anatin'ny fivavahana kristianina ny tratran'io le vieil homme ihany no miezakezaka mafy mba manambomboatra teny tsy mety omboana amin'ny azo fijaliana miala ny azo fijaliana de mametsifetsy de mimité an'ilay nouvel homme ilay nouvel homme efa parfait tsisy ninino namboarina ho aminy parfait c'est une créature parfaite no créen'andriamanitra ary amin'ny alalan'io irery ny ahafahany Jesosy Kristy mampiseho ny efa vita tsy afaka mampiseho ny efa vita ao am'le vieil homme Jesosy Kristy zay ny antony nahatonga anazy ny crucifieny iny ao am'le nouvel homme ao Krista irery no afaka hiasany Jesosy Kristy afaka ampisehoany ny efa vitany rehetra satria io no miray aminy io ny ao aminy io no manana no transféré no transféré ny intelligenceny io no transféré ny pensée ny rehetrarehetra io no manana ny fony io no manana ny fanahiny ry havana iresaka be de be an'ity sujet anankiray ty indray tsika satria voalohany fotsiny any no resaka an'le izy aloha de samy mandinika litsika fa ipetraka elaela eto am'ty sujet ty tsika satria mila azotsika ity satria ty sujet ty no anisan'ny zavatra important indrindra mamaritra ny fiainana kristianina ny fiainana kristianina de lasa fivezivezetsika eo am'le vieil homme zay crucifié de miala eo amin'ny crucifixion miala eo amin'ny fanomboana azy de rehefa miala eo amin'izy voaombo ny vieil homme de mazava ho azy fa mitarika atsika eo amin'ny nofo mitarika atsika amin'ny endriky ny fahotana sy ny vokany rehetra ary ny fahafatesana fa rehefa mipetraka eo am'le position le nouvel homme en Krista zay efa namorona ny Jesosy Kristy atsikitsika de miseho eo amitsika ny fiainany sy ny vokatry ny fanahy ao am' Jesosy Kristy zay ny fiainatsika kristianina me mitombo amin'ny fahalalana tsara ny Kristy tsika ary me mitombo ao amin'ny fitoerana ao am'ilay nouvel homme en Krista zay iray efa iray ao am' Kristy tsy misy intimité karohana efa iray ao am' Kristy io efa iray ao am' Kristy efa feno satria izy de efa nasy teny le nouvel homme en Krista fa nasy teny efa feno ao anatiny ny famakitsika baiboly de fa ficonfirmena fotsiny an'le plénitude efa ao anatytsika ary mandrovotra ny ignorance ny amatsika mba hiseho eo amin'ny tontolo hitamaso le tena fahamarinana zay efa nomen'Andriamanitra atsika efa vita ny zavatra rehetrarehetra vita raha azotsika tsara zany vita ho tahaka azy tsika ozy izy ary ny foroniny tahaka azy tsika ny foroniny tahaka azy tsika tsy arrogance zany fa tena humilité zany hoe dépend miankina tanteraka am' Jesosy Kristy ilay olom-baovao tsy mahay manao zavatra hafa tsy zay zavatra ataony Jesosy Kristy amin'ny alalany zay le olom-baovao ny je suis en dia Kristy satria ny momba ny Kristy rehetrarehetra ny coulé ho aminy ry havana zavatra lalina le zavatra mampiteideran'Andriamanitra de ny voninahitra ometsika an' Jesosy Kristy rery any amen.